Tonga tsikelikely teto Ambojatovo tamin'ny 12 ora no nigadona ny solombavambahoaka Christine Razanamahasoa hitarika ny délégation. Mivona amin'ny lalan'iny ho izy ireo ny mpitondra fanjakana ankehitriny, manao hery famoretana amin'ny vahoaka, miverina indray ny didy jadony, antony andehanan'izy ireo mitokana, mametraka voninkazo eto Ambojatovo. Fiatsaram-bela tsisy isan'ny fahatsiarovana ataon'ny mpitondra ho iny mapary. Manafatra sy mapita mandrakariva ny filohantsika mba tsy ho adinoina fa ho tsahivana mandrakariva izay tolo-pahafahana rehetra ho an'ity firenentsika ity mba androdanana ny fanjanahana, androdanana ny jadona. Tsy manaiky ary manameloka ny fisamborina ny Alain Ramarsona ny vondrona politika mapary. Ity vondrona ity izay mitaky ny fametra-pialan'ny filohan'ny Repoblika rehefa tsy mazaka ny demokrasia. Fanosihosena ny satany zon'olombelona izany ary fitondrana tsy mahataty demokrasia. Ny dikan'izany henatra eo anatrehan'ny firenena sy izao tontolo izao ny fihetsika sahala amin'ireny. Atao amin'ny mpanao gazety izay milaza ny trangan-javatra no ampiasana ny hery mpamoretana sy ny hery setra, ny hery mpitondrana, ny hery mpanjakana, zahay dia manan-kina tanteraka an'ireny. Ady amin'ny didy jadony, io indray ny tolona tsy maintsy atao ireto mapara ireto nandritra ny fahatsiarovana 7 Maritsa ity.